Mbavan'ny vaovao ny fanatanjahantena totosan'ny sabotsy tolakandro teo tetsy amin'ny kianjan'ny Eskantanmena ny lalao famaranana tao anatin'ny taranja basketball izay nikarakarain'ny Kesteban'i Madagasikara tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny 520 taona ny siny Kesteban'i Madagasikara ity hetsika ity. Rehefa nanomboka ny asabotsy 7 septambra lasa teo tetsy amin'ny kianjan'ny RMA Analakely dia nofarana ny asabotsy teo atetsy amin'ny kianjan'ny Eskantanmena kosa ny fifanana basket mix izay nikarakarain'ny rantsana miandraikitra ity taranja ity eo anivon'ny Kesteban'i Madagasikara. Izao hetsika izao moa dia mbola tafiditra hatrany amin'ny fankalazan'ny SEM ny 520 taonany. Marina fa ankoatra ny mpikarakara dia orinasa fito avy amin'ireo mpiara-mivantoka aminy no nifanitsana tamin'izany ka ireto ekipa avalo rezy izay nozaraina vondrona roa nahitana ekipa efatra avy. Ny ekipan'ny RMA ireto miakanjo manga tanora ireto no voaositra tompon-daka rehefa nandresy ny ekipan'ny SEM tamin'ny isa 20 no 420. Teo Belasasatra dia efa nitarika tamin'ny isa 27 ny ekipan'ny RMA ity. Tombony ho an'ny ekipan'ny miaramila tamin'izany ny fananany tanjaka. Ny ekipan'ny mpikarakara kosa tetsy andaniny dia nahitana fahaiza miaraka ihany saingy tsy natosika ny tanjaka ny miaramila izany. Ny aloha izay kosa dia nibata ny lalana fahatelo ny ekipan'ny BICM rehefa nandresy ny ady ny ekipan'ny PAMF teo amin'ny lalao fiaditoerana. Samy notolorana fanomezana sy ambara avokoa moa ireto ekipa telo voalohany ireto nandritra ny fitaopamaranana. Raha antofanatra dia iny fifanana iny ihany koa no namarina ny hetsika ara-panatanjahantena ho an'ny fankalazana ny 520 taona ny Kesteban'i Madagasikara izay. Mbola izy kosa nefa ny fiarahamifaly no famaranana ny fankalazana eny Ivato eny ny aliny asabotsy 9 novambra ho avy izao.